baiboly? Ahoana ho amin'ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho amin'ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Ampifaliana tanteraka no ionako aminao amin'ity anio ity. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Richard Andrianjatovo. Efa fotoana lavalava ihany no niarahantsika teto mahakasika an'ity drafim-panavotana ity. Androany sika dia hijery hoe inona moa zany no asehon'ireo fitaovana nampiasaina tao amin'ny tabernakely. Melohan'izay aloha zany dia tsara trano raha hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, lehibe ny fitiavanao anay. Fa raha tokony naringana izay satria mpanota tsy mendrika, dia mbola nandrano fo ka natratra ny androany. Misaotra indrindra noho izany fitiavanao zany. Mamela ny heloka amam-poatana izay tsy mahatanteraka teo anatrehanao. Amin'ity andro anio ity dia handinika indray ny teninao zay. Mitezanao hanome anay ny sitraponao marina. Ary ny olona tsirairay izay mandre amin'izao fotoana izao, engane ka hiasany fanahinao masina. Hitahy azy ianao. Hosoro ny molotro fa izay sitraponao ihany no lazaiko. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny drafim-panavotana nasehon'ireo fitaovana nampiasaina tao amin'ny tabernakely. Raha vao miresaka tabernakely isika, dia roa ihany ny sary tian'ny fitoerana masina tetỳ an-tany haseho amintsika. Ny voalohany amin'izany dia tian'Andriamanitra ny sarika ny saintsika ary tena tia ny tazona ny eritrerintsika mihitsy fa masina izany Jehovah Andriamanitra eo anivon'ny vahoakany izany. Ary ny ekentsika mihitsy fa manana fahefana izany Jehovah izany. Ny Isaia 3:7-15 dia miresaka toy izao. Isaia 3:7-15 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izaho no Jehovah, iray masinareo, mpamorona ny Israely sady mpanjakanareo. Iray masinareo. Ary eo amin'ny Levitikosy 7:12 izy dia miresaka toy izao eo amin'ny andininy faharoa. Levitikosy 7:12. Mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe aoko masina ianareo satria masina aho Jehovah Andriamanitra reo. Ary eo amin'ny 20:20 izy dia miteny toy izao mazava tsara ihany koa. Ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina aho Jehovah, ary efa navako tamin'ny firenena samihafa ianareo mba ho ahy. Io le mahatonga ady hevitra maro. Rehefa miresaka ny testamenta taloha ianao dia lazain'olona hoe ho an'ny Israely zany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ny zanak'Israely ihany ve ny tiany Jehovah ho masina? Tsia. Ny fiangonan'Andriamanitra aty aoriana ihany koa dia tian'Andriamanitra mba ho masina. Eto zany dia tazomin'Andriamanitra mihitsy zany ny saina hieritreritra hatrany ny famasinan'Andriamanitra eo anivon'ny vahoakany ary ny ekentsika fa manana fahefana zany Andriamanitra zany. Faharoa, ho fanehoana ihany koa fa mila fanavotana ny olona ary tanterana amin'ny alalan'ny fanaterana fanatitra izany fitadiavana fanavotana izany. Andaonge ho vakiantsika ny Levitikosy 4. Levitikosy 4:17 ka hatramin'ny 1:30. Mario tsara ty andininy ity. Ny 17:20. Ary raha misy amin'ny vahoaka manota tsinahy ka mandika ny anankiray amin'ny didin'i Jehovah amin'izay tsy tokony hatao kameloka,
toy izantsika, ary raha misy mampafantatra azy ny fahotana izay nataony dia hitondra osivavy tsy misy kilema ho fanatiny izy noho ny fahotana izay nataony, ary hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatitra noho ny ota izy dia hamono azy eo amin'ny fitoeran'ny fanatitra hodorana, ary hangalany mpisorona amin'ny fanondrony ny rà ka hatentiny eo amin'ny tandroko ny altara fandoroana ny fanatitra hodorana, ary ny rà sisa rehetra dia haidiny eo ambodin'ny altara, ary hesorony avokoa ny saborany rehetra tahaka ny fanesorana saboran'ny fanatim-pihavanana, ary ny mpisorona handoro azy ho fofona eo ambonin'ny altara ho anitra kasitrana ho an'i Jehova, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy dia havela ny heriny. Hitantsika eo zany fa ny ota tsy nahy ihany no azon'Andriamanitra ekena ny fanatitra atao aminy. Fa rehefa fantatrao fa ota kanefa ininao atao dia tsy misy fanatim-panavotana ho anao. Zany ene ny voalazan'ny Hebreo 10:20. Fa raha mini manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Mazava zany, ny fanatitra azon'Andriamanitra ekena dia noho ny ota tsy nahy ihany. Tany anefitra dia nantsona ho nitran'ilay fionana ihany koa io tabernakely fionana io, satria tao na teo no nionan'Andriamanitra tamin'ny olona, tao mihitsy ho Jehova Andriamanitra io no mipetraka, na dia tsy omby azy aza izao rehetra misy antsika izao. Hoy ny Mpanjaka 2:7. Mpanjaka 2:7. Andriamanitra va dia onona ety an-tany tokoa? Ny lanitra, ary ny lanitra aza tsy omby anao, koa maika fa ity trano nataoko ity. Mazava eo ny resaka. Andriamanitra dia tsy omby an'izany, kanefa nanaiky hiforotra tao izy raha ohatra ka nataontsika hoe sary an-tsaina zany. Tiany loatra isika, tena tiantsika olombelona mpanota Andriamanitra. Tena tsy foy ny olombelona na dia nanota aza, fa ny fahotana kosa no halany. Aza milalao fahotana. Efa fantatrao zao fa ratsy zany hoe manompoka alan'oro, mandeha eny amin'ny doany, manao tsy mety. Mbola hanatena fanavotana amin'Andriamanitra ve? Efa fantatra fa hoe fahotana zany, mbola atao ihany. Aza milalao fahotana. Io Andriamanitra io dia avo sy manerinerina. Zao voalazan'ny Isaia 7:50. Fa zao no lazain'ny ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina no anarany. Ao amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako, ary ao amin'ny torotoro fosiny manetry tena. Amelombelona ny fanahiny manetry tena sy amelombelona ny fony torotoro fo. Na dia zany ary ny toetra an'Andriamanitra, dia nasehony fa te hitovy amintsika olony izay nitoetra anday sy niara-ny vahiny taminy tany anevitra koa io Andriamanitra io. Jereo angeny Samuel 2:7. Samuel 2:7. Fa tsy mbola nitoetra an-trano aho hatramin'ny itondrako ny zanak'Israely niakatra avy tany Egipta ka mandraka androany, fa nifindrafindra toby sy nifindrafindra toerana. Tsy noheveriny mihitsy ilay mahatompony zao rehetra zao azy, fa dia niosina, nitakosina tamin'ny olona izy. Asa raha azonao an-tsaina fa maneo an'ilay sary voalaza amin'ny Filipianina 2:5-7 zany. Filipianina 2:5-7. Endre, fitiavana sy fanetrentena manahoana re zany? Hoy ny voalazan'io Filipianina 2:5-7 io hoe, aoko ho aminareo zao saina zao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrika Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Tsarovy ihany koa fa voaloto ny fahotana ny olona, ary io fahotana io ny manaka anazy tsy anatona
na ahitan'Andriamanitra mivantana. Soa ihany anefa fa nisy ireo mpisorona afaka nanelanelana na dia tsy afaka nampiray tanteraka ny olona amin'Andriamanitra aza. Izy ireo no afaka nanatanteraka ilay fanimpom-pivavahana ho takian'Andriamanitra ho famerenana ny olona ho amin'Andriamanitra indray. Ny boky Hebreo no mitantara ny Paoly amintsika fa io fitoerana masina tetỳ an-tany io dia nizara roa. Te hilaza amintsika izany fa na dia naneho ny tenany aza Jehova dia mitoetra miafina sarotra tonona koa indraindray amin'ny lafiny sasany. Hoy ny voalazan'ny mpanjaka 8:9. Hoy Solomona, Jehova efa nilaza fa hitoetra ao amin'ny aizompito izy. Mbola ho lava ny fiarahantsika eto. Aleo aloha faranana ny androany. Fa tiako hijanona ao an-tsainao, ao an'eritreritrao ny hoe Andriamanitra dia masina, marina, tsy misy tsiny, tsy mba tia fahotana. Tiany ihany koa ianao, tiany izaho, tiany isika raha mba ho masina hanana n'izany fahamasinana zany ary ho sarotiny fatratra amin'izany fananana fahamasinana zany. Zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ho any an-danitra. Aza mana-tena tsy misy, fa ilalao fahotana, taraiky eto amin'ity tany ity, ho levona eto. Tiako ho ao an-tsainao ihany koa ny hoe Andriamanitra na dia nanana maizy azy tany an-danitra aza izany Jesosy Kristy izany, ilay namorona an'izao tontolo izao, dia nanaiky ny foritra teto amintsika. Nanaiky hidina ho ambany, ary rehefa tafidina ho ambany tsy hoe mpanjaka, mpanefoefo, fa mahantra velona. Tena kitian'olona ho jerena izy. Tena zany ny atao hoe mahantra tanteraka noho ny fitiavany asa ianao zany. Koa ekeo ny antsony aminao amin'ity anio ity, fa tianao Jesosy Kristy. Tianao izy ary sitrany ianao raha mba hoentina any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao andova ilay fiainana mandrakizay. Tsy noho ny fahamarinanao, fahamarinantsika dia lamba misondra ihany, fa noho ny fahasoavany irery ihany dia omenanao ny fahamarinan'i Jesosy Kristy raha manaiky anao. Hatreo indray ny fiarahantsika manasanao mba tsy ho tapaka hatrany. Dia mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?